ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozina, reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ako efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidoar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaon'ny oloko vahaon'ny ny fiadanan'ny tompo ho antsika rehetra eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony indrindra moa zany tsika eto amin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa sy ny manodidina rehetra izay manaraka ity fandarana manokana ity amin'ny asabotsy fa 12 ny volana oktobra izao dia manana fotoana lehibe sy tena goavana itsika eto amin'ny tranobe ny vahaon'ny oloko eto Antarandolo. Ny misy ny trano fivavahana vahaon'ny oloko eto Antarandolo moa zany dia eo ambadika io station Shell io dia somary mihodina kely eo ianao dia misy vavahady lehibe io dia mitsofoka ao afaka mitondra fiarakodia na moto na ny bisikleta ihany koa dia tonga soma tsara ao itsika izany satria dia misy parking azo hijanonana ihany koa any an-tanana iantsona ary anasana atsika rehetrarehetra tsy manavaka antokom-pinoana na antokom-pivavahana fa na iza mijery ary mahita ity fandarana eto amin'ity fahita lavitra sy onjam-peo ity de etaniko mihitsy ianao ho tonga tena manentana anao aho ho tonga ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina katroka mihitsy no manomboka ny fotoana ary dia mirava tolatolakandro zay fotoana izay ny asabotsy fa 12 ny volana oktobra ho avy izao tonga dia amaky andalatsoratra masy na anankiray mahafinaritra atsika atao anatin'ny baiboly amin'ity andro an'io ty moa zany dia iresaka tsika ny atao hoe ny zavatra nlazain'ny tenin'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy de ozy izy ny Romanina 9:20 manao hoe izay tsy niaro ny zanan'lay tokana moa tsy omeny atsika miaraka maimaimpoana kova ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra atsika ny famonjena natolotra Andriamanitra atsika ny famelan-keloka noho izany de ozy ny baiboly nomena miaraka maimaimpoana koa ny zavatra rehetra ka tafiditra ao anatin'izany ny resaka fanambinana resaka fitahina kristianina sy mpanompon'Andriamanitra marobe no mametraka fanontaniana hoe efa mba ela ihany nanompo an'Andriamanitra efa mba ela ihany no mivavaka efa mba ampiandraikitra tamin'ny atoko-pivavahana ohatran'izao ihany kanefa ohatrany tsy hitako zay tena marina amin'ity fiainako ity tsy hitako zay tena mangirana amin'ity fiainako ity andaotsika hianatra amin'ity asabotsy fa 12 ny volana oktobra ity eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo Fianaratsoa ato ambadiky ny station Shell. Ijery tantarana lehilahy anankiray tsika atao anatin'ny baiboly raisy ny baibolinao ny liko atoko fa 5 de ny andininy fa 7 sy ny andininy fa 20 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Liko atoko fa 5
ny andininy fahafito amby folo ary ny andininy fahavalo amby folo manao hoe ary raha nodiny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manakanina be dia be fa iza kosa maty mosary eto iangy aho de ody any amin'ny raiko ka anao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika ny atao hoe zanaka ho intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao de niainga izy ka nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy de tazany rainy arony anazy izy ka niazakazaka de namena ny vozony sady nanoroka ity andala teny andala tsoratra masina eto amin'ity liko fatoko fadimy amby folo ty dia tantara n'lay atao hoe zanakadala nisy lehilahy anankiray miteraka amin'ny rahalahy izy dia ola izanany faralamana hoe omeo any anjara fananana zay tokony ho de nozaraina taminy nomena azy ny fananana be de rehefa azony anefa le fananana dia lasa izy ny alatao anatin'ny tokantranony rainy de nandeha tamin'ny fivelomany ratsy tany tamin'ny filan'ny nofo tamin'ireo zava-dratsy ny zao tontolo zao tany de potika ny afarany inona ny nahapotika azy ny nahapotika azy de tsotra satria izy niala tao amin'ny tranony raina raha tsorona amin'ny teny mahitsy de hoe niverin-dalana ny emotra lasa niverina nanao ny fanao ny zao tontolo zao lasa niverina nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ny navoan'ilay zazalahy ary rehefa tafasaraka tamin'ny raina izy rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy de potika ny fiainany rava ny fiainany zany hoe niteboka voalohany zany ry havana mahatonga ny olona ho rava mahatonga ny olona ho potika mahatonga ny kristianina tsy tafavoaka de mety ao am-piangonana ihany mety manompo an'Andriamanitra ihany fa efa niala tamin'Andriamanitra ny fony efa mangatsika tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra efa niverin-dalana na niala tamin'ny fitiavana voalohany de misy faravana ao anatin'izay rehefa potika ny fiainan'ilay zazalahy tonga saina izy ohatsy izy mivolaza baiboly aranodiny sainy amin'ny andiny fafito amby folo ranodiny sainy ny andiny favalo amby folo ianga de ody any amin'ny raiko izany hoe rehefa fantany fampazanaka ihany izy nefa rava nefa potika de niova am'izay ny sainy tonga saina am'izay izy hoe nahoana mono ho potika sy rava eto nahoana mono hijaly fadiran'ovana eto tonga saina izy zany hoe rehefa tonga saina izy fa vokatry ny nataony ihany no nahapotika azy de tsy hoe tonga saina fotsiny fa nanao dingana ozy izy manao ianga de ody any amin'ny raiko ho any amin'ny tranony raiko tena potika raha izao no mitoy fa ho any an-tranony raiko satria ny baiboly de laza hoe nahatra indrindra izy ry havana malala ianao mijery an'ity fandarantena tena miteny aminao hoe aoka mba ody ny sainao de ndao ianga mila manatona mila misisika ary zany ane zany ny antony ity fotoana lehibe sy goavana izay ho tontosaitsika amin'ity asabotsy fa 20 ny volana oktobra ity eto amin'ny trano fivavahana vaon'olika eto Antarantolo manentana anao hoe mila tonga saina re olona ianao mpanompon'Andriamanitra ianao kristianina ianao zanak'Andriamanitra ianao pino mety efa nivavaka ianao tany amin'ny fiangonana maro samihafa nefa nijanona ianao zao mety efa nivavaka ianao tamin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko tamin'ny 5 taona lasa 1 taona 7 taona 10 taona 3 taona mety voenimbolana fa namotsitra ianao tato ato de ozy ny soratra masina ianga de ody any amin'ny raiko mila fahatongava-tsaina
mila fanapaha-kevitra entitra ny fiverenana amin'Andriamanitra satria raha tsy tonga saina ianao dia miasimba fa ny fiverenanao amin'Andriamanitra mila fanapaha-kevitra dia tena mila misisika mihitsy tsy akierana amin'izana amin'izy io fa hoe tapa-kevitra io ny tsisy vitan'ny fiainantsika izany raha tsy Andriamanitra rerany ary zany no tonga an' Jesosy nylaza manao hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona be deaibe ny olona potika fa natsangan'Andriamanitra ary zay no mahafinaritra amin'io Andriamanitra io Andriamanitra zany tsy mitanisanyzay lasantsika izy tsy te handatsanao ny am'izay lasanao izy ozy izy nisay ampaminany aza matsiaro ny lasa na misainany taloha fa indro anao zava-baovao aminareo a jereo tsara misy an'ity olony ity misy an'ity mpanompon'Andriamanitra ty tao anatin'ny faharavana sy fampitehana fa ndao any mba ho aratsika kely ny fijorona vavolombelona nyreto olona reto ao anatin'ny minitra vitsivitsy ndao ary ny anavinao dia ny zavatra nataon'i Jesosy tompoko ny anarako dia zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany tena be tabe tsy azo tena raha ho tantarana eto tsy ho voatantara fa eto aho dia mijoro vavolombelona aminareo aho tena miasa Andriamanitra tena miasa izy ary tamin'ny fiainako izao dia olona mpisotro toaka olona tsy ho vovonjy mihitsy raha ny tena hoe amin'ny fiainako mpisotro toaka mpiloka tena ndray aman-dreniko niteraka anara tena nakahala na tsy tia ana fa zao a tena zany ndray zao nytia ndray aman-dreniko amin'izao ary tena mijoro vavolombelona aminareo eto fa be zay mipiraitam-po fa meny ray aman-dreniko anao fa efa narehetrarehetra mikarakara ny tanànanay nahazo procuration zao vita tany amin'ny commune fokontany hoe tsy zavatra rehetrarehetra ataonao dia efa atao soratiko aminao tanàna hoe karakarao zany efa mieritreritra mipiraitam-po amiko hoe ho amidiko raha mahazo an'izany procuration zany fa ny dia hoe mikarakara fotsiny ny ataoko taloha tena kalainy ataon'ina fa zao izy tena nkasian'Andriamanitra ny fony hoe hitany ny fiasan'Andriamanitra ny vavahako teto telo taona zao vavahako teto ary zaho ambany atsimo ny tena mandeha sekolo finoana sekolo fitahina hitanana foana ambany atsimo dia miakatra ty isaka ny alahady eto foana nita isaka ny alahady fa dia manjanako moa androany ihany tsy eto fisan'ny alahady zay dia tonga eto foana misy ny etsika hoe anao etsika amin'ny croisade reny dia manao etsika mpinoana zany fa tena isaka ny fanaovako etsika dia tena fitahina tsy haitoina nataon'Andriamanitra amina varotra ny ataoko brocatera mivarotra piesina tôbila reny ny ataoko fa tena tamin'ny lahady ny androany aho zao mividy tôbila ray izay rehefa mividy tôbila ray dia ndetaseko le satria ratsy be le carrosserie tena midiko par pièce eo anamiditsy par pièce indray nanana moto kely jog4 kely zay moto ako isaka ny andeha hivavaka vao maraina dia isaka ny andeha hivavaka ny sekolony finoana sekolo fitahina dia zao ny ataon'ny olona iny indray pastera andeha hivavaka indray pastera ka andeha kalana pahafoloka reny enjehany olona zany fivavahana ataoko dia osy Andriamanitra ianao mahita zao fanenjehan'ny olona anazy zao fa za dia hifitsitra mandra-piala fofonayko dia hifitsitra amin'Andriamanitra aho tsy hiverin-dalana intsony aho mandrakizay tamin'ny talata teo indray namidiko le moto kelyka fa fahasoavana nataon'Andriamanitra tamiko nahazo moto faran'izay ngeza be zao efa azoko tena efa ao an-trano zao le moto amin'izao dia tsisy garazina nidirako anazy ne malalaka moa ny tokotany tery le tao ampetrahan'le jog4 kely zao nanao vavady indray dia natsofoka koa le moto misaotra anao Andriamanitra fa tena miasa ianao ary tena mamaly vavaka ianao fa tsy ny fitselezako ianao tena hitanao Andriamanitra fa tena mifitsitra aminao ary zay mbola zavatra hoe misy zavatra atao dia aho foana tamin'ny pastera atao amin'ny coliseum moa hoe zay mpianatra rehetrarehetra nala fanadinana ozy dia tsy oloha tsy olo rambo fa oloha fa tena voalohany zanako tany ampianarana teo findra kilasy fahatelo izy zao tena voalohany izy amin'izao izy tena amin'izao fotoana fidiram-pianatra voalohany zao indray te mihitsy ny raha misehany hoe ianao tena mahay matsy le zanako dia za moa mivavaka ho anazy foana isaka ny hoe misy fanadinana dia mivavaka ho anazy foana saotra dia zao ny afatra ataoko amin'ny mpiara-mivavaka rahalahy na bavy miaraka amin'i Jesosy tsy mba very zany rehefa miaki-po aminy ianao ataovy mafy ny teka ho an'ny tompo tainy tompo rahalahy mahere zao amin'i Jesosy rahalahy tahiry ny anarako inona zavatra nataon'ny tompo tamin'ny rahalahy tahiry ny zavatra nataon'ny tompo amiko zany dia fanafahana ina le nafahany tompo za zany dia mbola efa mivavaka tato fa mbola voafaritry ny fisotroana labiera
Sady hoe zany ny tena marina nanana namana be da be amin'izao tontolo izao dia voasarika foana na misy koa zany ko mbola tsy mivavaka koa dia mitarika ana foana dia voasarika foana nefa za efa mivavaka tato. Dia ahoana no nafaka anao? Dia nafahako zany a nanapa-kevitra hoe nandeha mivavaka tena tendrimohatra izay fa nisy kozagnako anankiray izay mivavaka be koa izy dia izy ny teny hoe tenenao anao izy ny namanao dia fantatro ny toetranao dia izay zany nahafantarako hoe le namako mbola amin'ny fiainana izao tontolo izao mihitsy ny tena mbola mampiverin-dalana anahy. Dia tena afaka venao? Tena afaka. Dia raha mahita labera dia tsy mitelin-drora ntsony? Ka tsy mitelin-drora ntsony. Tena afaka? Tena afaka. Dia ny anankiray koa zany fitahiana anankiray tamin'ny 2017 teo iny za tsy nieritreritra n'izany hoe ahazo fiara zany fa tsodrany pastera hoe anao reo mahazo fiara dia za moa hoe ahoana moa fomba azahoako fiara zany. Za olona miasako asasa kely dia niraisiko ampinoana fotsiny le izy dia tao anatin'ny fidy volana fotsiny dia nahazo tomobile. Tsy voatery antitra be manjoka ianao vao tahin'Andriamanitra. Nahazo fiara ianao? Nahazo fiara. Anao mihitsy le izy? Anahy mihitsy vao tamin'ny novambra teo le izy vita imitation misoratra amiko. Halleluia. Mahagaga raha zany. Sady afaka labera se. Dia rehefa nanao razazy dia tsy nasiana labera ntsony? Ka tsy asiana. Ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ho totosaina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozina, reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao, ny tokatranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye, ianao varina manenjika io, olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ianao varina manaratsy io, mpino maro manangana fiainana matanjaka, mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia. Ianao mangatakandro lava io, izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra. Faly miadana samake Tadidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana tondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala. Vahaon'ny oloko, vahaon'ny hitantsika tsara ny fijoroana vavolombelona teo iny, tsy sinema reny a, tsy hoe olona ny karamaina fa mpanompon'Andriamanitra tonga saina hoe tao anatin'ny fampitehana dia nanomboka ny verina nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia hitantsika fa notahin'Andriamanitra ny fiainana, nafahan'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy raha lasa nabavy malala azavaiko tsara amintsika hoe tsy hoe mamela heloka fotsiny ny tompo fa zava-dehibe raha voavela heloka, sambatra ny olona zay voavela helony sy voasarona ny fahotana. Tsy hoe mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay fotsiny Andriamanitra fa be dehibe ny olona tsy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa potiky ny tsy fahampiana lava, potiky ny tsy fisiana lava. Ianao mpanompon'Andriamanitra nefa ny rava sy potika sy tena hoe mijaly nefa misy tombotsoa sy fahasoavana be ato amin'i Jesosy ato. Dia ireny zavatra ireny no ilaina fantarina hoe inona ny loharano na potika, inona ny sorsa na ny rava ny fiainanao. Nisan'ny teboka voalohany ohatra n'ilay taran'ilay zanak'Adala izay niresantsika teo aloha teo iny
fa be deabe ary za dia ampianatra anao am'ty sabotso avy zao tya manentana anao tonga tena efa mba ataoko hoe betsaky zay tsaike fanomen'andriamanitra zay a be deabe ihany ko ny zavatra ataoko hoe efa naseho an'andriamanitra tamin'ny tenanay na tamin'izao asan'andriamanitra misy anay zao a ny fitahin'andriamanitra am'ireo mpiara-mivavaka sy ny fiangonana manontolo a de manentana anao zay tena hoe anjaranao no mandray an'izany fahasoavana izany zero anefa rehefa nanatona lay zazalahy ny aiky izy zany hoe nanao dingana tena sisika mihitsy hoe tsy maintsy ho any an-tranony raiky a misy ihany ny tsy faly a ary ny tsy faly taminy de le rahalahany mihitsy le rahalahany ray tapo aminy tsy faly tamin'io zazalaza nyverina tamin'ny rainy io kanefa tsy nyrara iny zay vavan'olona tsy te alaly zay vavan'olona izy fa zao ihany ny fantany hoe isisika ary tsy maintsy tonga ny an-tranony raiky a ataoko zy eonany amin'ny raiky io fa avoana hitazy le rainy de ozy izy ny rainy manao hoe esoro izy ny soloa ny kapa amin'ny tongony de asioperatra ny tanany esoro ny akanjo maloto eny aminy tonga de nosoloana complet ny fitafiny de nanao fanekena tamin'le rainy manao hoe manomboka eto de zanako mpandova andray ianao tsy mandatsy andriamanitra ry avana tsy mandatsy andriamanitra miandry atsika izy te anafaka te hikasika anao izy te hikarakara ny fiainanao ny antony de zao hoe raha mba mivavaka ihany tsika raha mba manompo an'andriamanitra ihany kanefa de tsy pozipozy lava eny noho ny tsy fahafantarana sitrapon'andriamanitra zay le hoe rengana ny oloko noho ny tsy fisin'ny fahalalana misambotra tena bokany trosa tena afatotra o problema afatotra io asana devoly tena io potika sy tena rava io misy zavatra tsy fantatrao no mahatonga an'io fa raha fantatra reo ny marina ho jesosy de ny marina no anafaka anareo tsy ho andefo izahay am'ty asabotso avy zao ty dia anao vavaka délivrance be vavaka ho atsika zany hoe ampianatra anao a ny mahakasika an'io source analoha ranon'ny fampitehana io a de ho atoranao ihany ko ny aveo hoe inona ny source an'ilay bénédiction inona n'lay loha ranony fitahina zao tokony ho raisitsika fa nahoany ianao ny manompo an'andriamanitra nefa ny rava nahoany ianao ny manompo an'andriamanitra nefa ny potika de anao fampianarana ny tenako a za pasteur tovinarivotra marivony hitondra ny fampianarana ary ao ambadika zay dia iarahana ny mpiara-miasa ny vavaka délivrance lehibe vavaka délivrance satria tadio tsara fa misy asana devoly manimba sy mamotika ny fiainatsika nefa mety tsy ho fantatsika hoe inona raha ny mahatonga n'zao zavatra izao ndao any atsika anaraka kely ndray anty fijoroana vavolombelona ty a fijoroana vavolombelona faharoa ty zay orenesitsika sy hojerentsika hoe manahoana ny fomba ananganan'andriamanitra ny fiainan'ny olona ray na de fa rava sy potika azy na de marary mafy azy nefa de sitran'andriamanitra afahan'andriamanitra anaraka fijoroana vavolombelona tsika angatatsika amin'ny namana teknisiana tonga de andefa n'izay fijoroana vavolombelona izay arako tompoko de nataon'ny tompo ana fanafana tamin'ny aretina na tonga nateto de ny aretina nisy kista ary efa ngeza be le kista neritseretiko zany hoe bevoka 3 volana kay tsy zaza le izy a fa aretina de nakany dokotera zay satria nany amorgy be hoe afa-jaza de afany de tsy zaza io izy ny dokotera fa aretina fa efa izon be io fa didiny ianao de nefa ny vola tsy izy de vola kelikely ihany teo ampelantanana zany de aloha izy le vadiko a iandry kely ary fa ahoana de nefa ny marary le ilakiboko zany a na akandro ary kasiana izy de lasa marary de ny andro arkondroa andro 3 andro de nijery tamin'ny télé a de nahita an'ity fivavahana ity de ozy izy a andeha hivavaka ho aza de hoe aiza ny hivavaka de tsy haiko a fa misy mitarika ana fotsiny hoe andana mivavaka de nakaty zay mianaka kely le zanako vavy mato zany de mbola tsy nahay mivavaka tato na nkely azy na fanaovana fanatitra tsy haiko akoriny de mivavaka de
ny olona mivavaka za midiridiry be masoko hoe ahoana za amin'ny fivavahana zany dia kelikely iny dia mandeha foana kisakasabotsy isakasabotsy zany mandeha foana dia afaka roa volana dia afaka le aretina dia nefa ny dokotera miteny hoe raha tsy didina ianao izy izy a tsy miteraka tokony ho didina ianao ary efa narary mafy tao anatin'izay fa rehefa mivavaka ianao afaka le aretina afaka le aretina tena sitrana tsara ianao zao tena sitrana tsara efa tsy aotsony le izy tsy aotsony le izy a teka mafy ho an' Jesosy tsika salama tsara ianao dia nahazaza dia tao arinan'izay na zazakely mitsady ny didina na zaza ny salama tsara asiteraka ho an' Jesosy zany tia zany le zaza hito le zazakely voateraka dia sady tsy vitan'izany zany fa tao anatin'ny fanendrehana any hoe aiza koa misy fivavahana mahafaka aretina zany fa mbola aretina io fa tsisy an'izany ozy izy mipiray tanàna amiko dia tsy niteny ahako satria nitoryteny tamin'ny ianao be voka zany dia mbola nieritreretin'ny olona aretina foana izy satria tsisy fivavahana mahafaka aretina zany zany mihitsy nataondry zareo ka izazakely le tao ka izazakely le tao sady morainy be anyteraka n'ity zazy ty a tsy tonga tany ianao hopitaly akoriny dia mipiritika teny an-dalana ny olona arika asiteka ho an' Jesosy alleloia ho antsika eto tafitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana ho totosaina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station shell ady ara-pana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozina reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina mana ratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidioar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony tsika ny tompo tao anatin'iny fijoroana vavolombelona iny eto ampahamaraparanana na ty fandarana ity dia tiana mafy anao fa Andriamanitra tsy mizatavan'olona fa na izana izy dia tia novontsena avokoa na izana izy tia ny hotahiana avokoa tia ny ambinina amin'ny zavatra rehetra ary zay no mahatonga ny apôstôly Jaona nylaza manao hoe ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fananao ihany andre fampianarana lehibe sy goavantsika amin'ity asabotsy fa 12 ny volana oktobra ity amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko eto Antarandolo ao ambadiky ny station Shell manentana anao ho tonga satria fampianarana angezabe no ataotsika ary aorinan'izay moa dia isy vavaka lehibe vavaka tena goavana ny vavaka zay ho ataotsika eo dia anetanana anao ho tonga marotsika na pino avaiza ianao na pino avaiza mety sampany ko anao mba hoe mba andeha hivavaka dia omenanao ny fanalahidy nyreo ataoko hoe ngamba tsy ataoko hoe zava-miafina satria fanabaribana ny soratra masina izy fa noho ny tsy fahatakaratsika dia mikatona eo an'loatsika ilay varavaran'ny fahasoavana sy ny varavaran'ny fitahin'Andriamanitra ary hosokafana zany amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra safidy ilay izy safidy satria raha le tantarana izanaka dala zay nojerentsika teo dia safidy ny
no niala atao amin'ny tranony ray aman-dreniny fa safidiny ihany koa no niainga safidiny ihany koa no tonga saina de ozy izy manao hoe ianga aho de ody any am'raiko ianga de ody any am'raiko noho izany raha lasa nambava malalo amin'ny tompo aza mitaredretra satria fotoana lehibe tsy manam-paharoa izay fotoana ho totosaitsika eto amin'ity tapitanàna ny fianaratsoa ity amin'ity sabotsy fa 20 ny volana oktobra ity manomboka amin'ny 9 vora maraina ny fotoana eto mitrano fivavahana vaony olo ko atarandolo fianarantsoa izany ary mifarana rehefa tolatolakandro de mifarana zay fotoana mafinaritra izay aza donona koa nefa ny fa nisaky ny alaroby sy ny alakamisy am'romby folora ka hatramin'ny ray ora sasany eo dia isy ny fitombavaka lehibe am'romby folora ka hatramin'ny ray ora sasany ny alaroby sy ny alakamisy io samy totosaitsika avokoa zany eto amin'ny tapitanàna ny fianaratsoa eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko ary isaky ny maraina amin'ny 9 vora izahay amin'ny 9 vora de mandray olona izay mandray anareo zay ho avy ho karakarainay ianao amin'ny 9 vora maraina de efa mandray olonao pasteur be lehibe zay ny mandray olonao ary de ao arinany faraisan'olo de tonga de mitoy ao anatin'ny fitaombavaka isika mianakavy izany averiko ndriamante zany le fanatanana teo ny sabotsy amin'ny 9 vora maraina ary ny alaroby sy ny alakamisy amin'ny 12 toandro ary sanandro dia misy fametratanana asa fanafana ho atao atsika rehetra zay mila vavaka fametratanana isaky ny am'sivy maraina eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko antarandolo izany samy ho tain'andriamanitra tompoko ho amin'ny manaraka indray sitrapon'andriamanitra ho toizatsika ty fampianarany ty rapitso aza miala amin'ty onjapeo sy te télévision ty amin'ny fotoana mahazatra anao tahaka zao veloma